tsaka maraina be de fa président misy vaovao tsy mety misy vaovao ratsy inona ndray zao mbola avany atsimo mantsy hoe tafia amy miaramila miaramila sa hoa polisy na zandary zareo mitambatra ozy de zao ty le raha de misy famonoana be de be akory aby tsika rehetra indray amty arivariva ity zavatra mba angatahako ampitondra fanjakana sy mpitandro filaminana mba tsy hisy indray le fisamborana rehefa avy eo de naloky tsy naka direct am'le action be netsy fa ny any angaviko de hoe misy ainy sarobidy ny aina tsy tsika ny nanao ny aina fa lay pahary ny nanao ny aina. Ny vaovao mafana milatsaka amin'izao fotoana izao no famizarana amintsika eto vaovao maresaka any Benetsy Toliarade hitantsika fa nisy nahetsika natao ireto mpanohitra basileara reto ary tonga avy hatrany ny be midina zay tary ny gendarme polisy miaramila Tambabe fa hoe every zareo dahalo reto pisolelaka sy mpinono reto manko amin'izao fotoana izao de mivoy resaka amin'ny tambazoserasera fa hoe dahalo le zay olona mitolona zay mitaky ny zony miaro ny tanin-drazany mba ho an'ny taranaka faramandimby zay na de eo zao ataontsika hoe fandesen-dahatra atao ireo mpanohana basileara reto tsy voavidy volany le olona ainy fotony misy parti olona reo tsy voavidim-bola na dia tsisy vola zareo hitantsika amin'izany fa miray hina le olona izay any Benetsy zay tsy fanekena ity basileara ity fa ny fitondram-pandrakana manko dia forcevar zareo ihany makasika ity basileara ity zay indrindra amin'izao fotoana izao maneho hevitra ranamana PS Mikael sy Cynthia ary ihany koa Flery Rakoto Malala raha isitsika zao fanokefitra nataony Cynthia zay fa hoe atsika vahoaka malagasy rehetrarehetra na diaspora zany mba hitambatra hanohana ny basileara anohan'ireo manohitra ny basileara mba ataontsika hoe na amin'ny alalan'ny hevitra zany na amin'ny alalan'ny vola na fitaovana hanampy ireo ataontsika hoe vahoaka mpiray-tanindrazana amintsika manohitra ity basileara ity hitantsika amin'izany fa rehefa atsika miray hina atsika rehetrarehetra tsy hisy zany haharesantsika zany na de eo aza mpanohana ireto basileara zay ihany koa hitantsika fanokefitra nataon'ny Flery Rakoto Malala amin'izao fotoana zao hoe mba rariny sitriny ve ireto mpitondra fandrakana fa indrindra ireto gendarme na polisy na miaramila reto raha mahazo baiko midina avy amin'ny filopirenena Andrajoel mafia sy ny firongony reto dia manaraka zany baiko zany tsy hitanareo ve nareo ny miainao anatin'ny fiarahamoniny vahoakanao re raha mitroatra ahoana ho izy nareo mba tsy manana feon'ny firetreretina ve ireto gendarme polisy miaramila reto amin'ny toedra raha ianan'ny firenena amin'izao fotoana izao ny tanitsika lasany vazaha zay ny koa na mafesin'ny Cynthia tanitsika ve lasany vazaha harena amin'ny ao de tsy mitsangana atsika tsy mijoro tsika tsy taitra tsika fa manohana io ataontsika hoe basileara io hitantsika fa olonareo tia tanin-drazana zareo na dia mena volanareo hoatriny aza tsy raisiny zareo satria hita zareo zany ny zavatra io tany io harenar zareo io de izay ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa tena mampalahelo ny ainany vahoaka madinika any satria amin'izao tenantsika zao araka tenen'izay dia maro ny olona maratra misy olona samborina misy olona mitsoka amin'izay satria mitifitra ireto gendarme reto miaramila reto sy polisy reto ary ahoro zareo ny entana eo ny moto araky ny vaovao heno sy ny omby rehetrarehetra sy ny fitaovana rehetrarehetra eny ampelatany ireo manohitra ity basileara ity fa ny pisolelaka sy mpinono amin'izao fotoana izao de hoe dahalo aiza moa izy dahalo zay olona reo nefa ela nipetraka teo fa ahoana ny hoe dahalo tampotampoka eo satria amin'izao fotoana izao manko manohitra ity basileara ity ka ho hafatra ho anareo manohana ity basileara ity izay misolelasolelaka reo ny anenina tsy aloha fa afara ary ny ohatra hoe fomba firesakasika tahaka izay ihany mitovy amin'ny tsy misy hanenina ihany nareo aorinany raha ohatra ka hoe handeha forcevanareo ihany ity basileara ity na dia forcevar zareo aza io mbola misy foana ny olona mitsangana manohitra ity basileara ity maro izy zareo reo
fa eo manko tsika hijery ny toedrara fivoaran'ny toedrara zay ka reto misy vidéo araka antenenintsika tao zay naseho fa nokevitra nataon'ny ranamana PS Mikaela sy Cynthia ary ihany koa Fleurir Gotomalala izay fa azadino hatrany tompoko lahy sy tompoko vavy ny miabone na manao zay manao commentaire afahantsika matsaratsara zavatra izay. Akory aby tsika rehetra indray amin'ity arivariva ity zavatra mba angatahako ampitondra fanjakana sy mpitandro filaminana mba tsy hisy indray le fisamborana rehefa avy eo dia nalaoko tsy naka direct amin'le action benetsy fa ny any angaviako dia hoe misy ainy sarobidy ny aina tsy tsika no nanao ny aina fa ilay mpahary no nanao ny aina dia aoka re mba tsy hifamonina samy malagasy no ny tombontsoa ny vahiny apetraka foana problème be sao etsy benetsy Toliara faharoa tsy mankasitraka ny base Toliara tsy mandeha ny tomobile mianavaratra tsy mandeha ny tomobile miantsinanana misy ny problème hoy aho hoe tany am-boalohany efa niteny mila mifampirisaka matoa ny fitondrana mipetraka eo dia ny vahoaka nametraka anareo teo ary rehefa napetraka teo nareo tsy izay tianareo atao dia mety avokoa fa tsy maintsy mera amin'ny vahoaka nareo voanao zavatra be da be nefa fantatra nahazo vola tamin'ity base Toliara ty na olo be zany na mpitondra fanjakana na député na maire be da be ny nahazo an'izany vola zany fa tsy nakany amin'ny vahoaka majinika zany tsy misy tombontsoa amin'ny vahoaka majinika zany fa ianareo manao azo be ianareo no nahazo tombontsoa ny tany Madagasikara dia ny vahoaka ny tompony dia aoka ny vahoaka ny masy mandidy efa niteny foana vahoaka ny afaka lamina afaka ifampiresahana amin'ny vahoaka afaka hifanarahana amin'ny vahoaka fa tsy sanatry hoe nareo foana ny voky dia le vahoaka tsy jerena fa jereo ny vahoaka malagasy matory eo mitolona matory eo miady dia eo no avy ny tarana ny jonjovana dia apetrako raha tianareo ateza ny fitondrana ny vahoaka foana tompoko no maso mandidy tsy izay tian'ny mpitondra tao fa matoa misy ny mpitondra dia natao andrindra ny fiarahamonina zao misy indray maratra ao benetsy vokatry ny fanomorisenan'ity base Toliara ty ihany tsy voavidy vola reo olona migrevy sy manakan-dalanao reo tsy raha misy vola reo fa ny fitiavany taranany ka dia mangataka ny mpitondra fanjakana alaminy ary mangataka ny mpitandro filaminana aoka tsy hamono vahoaka fa vahoaka ihany koa ianareo mba tsy hanaovako vidéo direct ho an'ny korotanao indray hoe indray le olona sambory indray fa nandefa vidéo direct dia aleo amin'ny teny tsotra fotsiny androany alaminy dia mbola tsy betsaka amin'ny maratra mbola tsy betsaka amin'ny maty alamino alohany. Dia zao Toliara dia misy famonoana olona be dia be ny zandary mihitsy no mitifitra amin'ny vahoaka ny vahoaka tsy manana basy fa andrareo mihitsy no mitifitra amin'ny vahoaka amin'izao tsika miteny zao dia andrareo koa ny foto-kariran'ny vahoaka amin'ny Toliara ao vonoandrareo daholo ny omby amin'izay maty mosary le vahoaka dia miala ho azy eo amin'ilay tany eo dia miatra amin'ny vahoaka diaspora rehetrarehetra amin'ity tany ity sy ny vahoaka malagasy rehetra eto amin'ity tany ity hanampy ny vahoaka amin'ny Toliara ara-bola ara-moyen ara-rehetrarehetra mihitsiny rehefa nareo tsy afaka manampy anazy fa tsy samitola sy tsy samitsangana dia ampio izy ara-bola fa tsy ondry zareo tsy raro ny hoe tsika malagasy atompo tany no roasina ohatry ny alika amin'ny tantsika tandrazantsika le izy noho ny fitiavam-bolan'le Andry Rajoelina tsy raro ny zany makararo ny foko tsy mahatezitra ana mihitsy ny zavatra ataon'le Andry Rajoelina amin'ny vahoakany izao dia makararo ny foko koa ho antenisany intelektuela rehetrarehetra noseho intelektuela pory manohana an'io gouvernement manny mamono vahoaka io misy farany daholo sao zavatra rehetrarehetra zao dia netenisany koa ho avokoa no andro tenisany izay olona te hiaraka amina rehetrarehetra dia mitsangana daholo par tous les moyens anampiana ny olona any Madagasikara za anampy zay fa lolona pory zany maraina be dia fa président misy vaovao tsy mety misy vaovao ratsy inona indray zao
Bona avy any atsimo mantsy hoe tafia amy miaramila. Miaramila sa hoa polisy na zandary. Zareo mitambatra ozy. Ozy zareo zany de zao ipanika en même temps. En même temps ikouro. Zany hoe ny numéro an'ny ngiarako to malala zany na tany ambanivohitra be any Benetsy any ary. Dia manana ny numéro-ko ny olona. Ary isaorako mihitsy hoe tonga de miantso le olona hoe mamay be mihitsy any président grave be ato fa tafia amy miaramila polisy ny gendarme mitambatra zay. Raikitra ny actif tao izy. Tsy maintsy ozy satria olona ray ny eo amy telefona fa rehefa mihaino an'izy manodidina eo de misy miteny hoe lazao koa ny ohatran'izao, lazao koa ny ohatran'izao, c'est-à-dire très rapidement. Satria ny olona sady mitsoka zany hoe sady mitaraina zany ny olona amy telefona no mitsoka satria mitifitra rehetra. De voalohany indrindra aloha de zao. De mba mety vera zana. Ianareo zandary, ianareo polisy, ianareo miaramila. De fa tena jamba ny taolana mihitsy ianareo de vahoaka mihitsy ny tena tifirinareo. Tena, za zany tena mitena raha mitrotrany vahoaka io e. Raha mitrotrany vahoaka io tena tsy tatinareo satria nareo ane zavatra voareperen'ireo vahoaka rehetra hoe atsy nareo mipetraka. Nareo ne miala avy any ampiasana de miverina amy vahoaka e. Voareperen'ny vahoaka nareo hoe atsy. Fa na izany zany moa zany de izay le zavatra zany hoe tafiana le tanàna Benetsy io zany. Mody lazaina fa nisy omby alatra am'ireo omby ny vahoaka reo. Efa nisy ohatran'izany ny mode opératoire nataon'ity base tuliara ity. Rehefa naheno ianao zany avy amin'ny olona rehetra zany mi-informateur de hoe nisy fotoana hoe président nidoran-dralahy le dralahy mody mandoran'izy de mba afahan-dralahy amy réquisitionné miaramila sy zandary ary polisy de miambina an'le structure an-dralahy de nefa dralahy fa manomboka miasa. De mody nidorany amina parti amina hoe tsisy dikany base tuliara. De ty zay zany de hoe misy omby alatra aminareo Benetsy eo. De ozy ny vahoaka hoe ok ary fa anampy anareo zay fa ndao verifiena amy papier. Na passeport. Ny omby ane misy papier re olona. Tsy tikany fa tonga de mifanafiana ny nandeha. De nitafiany reto vahoaka. Tsy fantatra aloha, ao miteny hoe misy olona ray maty, ao miteny hoe misy olona ray naratra. Am'ireto olona niantso zany. Ka iny tsy samy miafirme na miafirme hoe tsisy maty zany na hoe nisy maty. Tsy manana sary amin'iny zany ary tsy formel koa le olona satria vaovao roa mifanipaka le izy dia alao tsy confirmena na infirmena. Fa ho avy eo ihany ny vaovao manazava sy mameno ny ambiny.